Ny zava-nisy teny Emeritsetosika ny androany moa dia tapaka ny lalana RN fitokoana mbe ao Emeritsetosika. Ny angavy ny zandarmeria ny mpivarotra sy ny mponina ary ny mpampiasa lalana avay ny depute Antoine Soahiteraka Rombo sy fanimban-javatra ny hetsika ary ny hamiakatra koa ny olona any ambanivohitra. Ora vitsivitsy taorian'ny zavantranga tany Emeritsetosika io moa dia efa navoaka i depute Antoine ary efa niresaka tamin'ny vahoaka mivantana moa ity solombavam-bahoaka ity no sady nankasitraka ireo vahoaka marobe izay nohana azy. Ny andro androany ihany koa dia tazana teny ankianja i General Richard Ravalomanana inona moa ny tokony fampiresahana ho ity general ity. Nidina teny ankianja i General Richard Ravalomanana ilay filohany anterimeran-do olona nanome toromarika ireo zandary mba tsy hanaiky lembenana. Rehefa nanontaniany mpanao gazety vahiny antondihany teny ankianja izy dia nolazainy fa etsainkaiketsy ny tranony ary lalany mody. Raha nanontaniana ihany koa izy raha ifampidinika amin'ny ireo mpanao fitakina dia inona moa ny tokony ho fampiresahana hoy izy za aza hompaina hoy ity General Richard Ravalomanana ity. Anisany vaovao mafana ny androany moa dia zandary telo avy niasa teny amin'ny parvi Analakely no fantatra fa narary tampoka ny alina sempotra ary tsy nahatsiaro tena raha araka ny loharanom-baovao ary nentina namonjy ny hôpitaly Aingana izy ireo. Na dia teo aza ny fitondrasana izy ireo teny amin'ny hôpitaly Aingana izany dia saingy indrisy fa namoy ny ain'ny roa lahy ora vitsy taorian'ny tranga niseho taminy miatrika fitsaboana kosa ny iray. Araka ny loharanom-baovao hatrany no milaza fa mbola manjavozavo ary tsy voafaritra hoe fanapozinana ara-tsakafo intoxication alimentaire sa fanapozinana empoisonnement no zavatra nahazo anireto mpitandro filaminana ireto. Voafaritra mazava fa gazety Basivava ofisialy no nanome ny loharanom-baovao mikasika an'ity zava-misy eto antoerana ity. Mihamihitatra moa ny fitakina izay ataony ireo mpanao fihetsikehtsehana amin'izao fotoana izao. Ny sendika ny mpiasa malagasy dia nandefa hafatra lehibe ihany koa fa hiroso amin'ny fitokonana faobe manomboka rampitso voalohan'ny volana Oktobra araka ny fanazavana izay nambarany izy ireo ary miantso ireo mpiasa mpanjakana sy mpiasa tsy miankina mba hampitsahatra ny asa sy hanamafy ny hetsika fitokonana. Ny tany Toliara koa dia nisy hetsika mainty ny androany mitaky ny fialany Andry Rajoelina ireo mpianatra ao amin'ny Université Toliara manday ao anatin'ny fitohizany hetsika mainty anio talata 3 septambra 2024. Taorian'ny fampiresahana natao tao Betania niaraka tamin'ny mpitandro filaminana dia niverina anatin'ny fagitry ny université ireo mpianatra mba hanomanana ny paikady vaovao izay ataony izy ireo ary niverina nanoho ny hetsika izy ireo ny anio tolakandro. Ny andro androany tolakandro ihany koa tany Antananarivo renivohitra dia raikitra ny fifandonana teo amin'ny mpanao fihetsikehtsehana sy ny mpitandro ny filaminana. Nandefa torabaty moa ireo zay mpanao fihetsikehtsehana ary nandefa bomba mandatsa-dranomaso ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Taoriany io torabaty sy fandefasana bomba mandatsa-dranomaso io moa dia nandeha nanatona ireo mpitandro ny filaminana ibaba na gangsta baby mba hifampiresaka amin'izy ireo. Kinanjo anefa dia tsy nisy nifampiresaka taminy ary nitafa tamin'ny mpanao gazety ny andro tolakandro ity baba ity na gangsta baby ka toy izao na hafatra izay nambarany. Nandohalika teo anatrehany Madagasikara izy miaraka amin'ny fitiavany tanindrazana haleo maty famijoro toy izay velona famitsipôzipôzy hoy baba tetsy amin'ny Rasalama Andravoangy ny andro androany tolakandro. Io moa anisany hafatra izay mafonja nomeny ity baba Rakoto Arsoa ity teo anatrehany mpanao gazety raha iny nandongalitra iny izy noho ny fitiava tanindrazana ary noho ny antom-pirenena ihany koa. Amin'ny ity fihetsikehtsehana izay ataony vahoaka ity moa dia tazana maro ihany koa ireo mpanakanto fantadaza ary mihamtombo isa hatrany ny mpanakanto fantadaza mandray anjara amin'ity hetsika ity. Ohatra amin'izany tany sentsika dia Rimelki Bolo Ambondrona Oladada na Tetaiksa sy ireo maro zay tsy voatanisa. Toy ny Elidio dia tazana ihany koa manampy ireo vahoaka izay manao fihetsikehtsehana ka manohana tanteraka ity tolona ity. Inosy Rose sy Atonitsy ihany koa moa dia tena manohana tanteraka an'ity hetsika
ity. Maro ihany koa ireo efa hita tamin'ny hetsika teo aloha sy ireo maneho ny fanohanan'ny hetsika ito amin'ny tambanjotra sosialy. Fa i Jerry Marcos deputen'ny Facebook kosa dia mbola tsy tazana manohana an'ity hetsika ity. Fa i deputen'ny Facebook ao anatin'ny pejiny dia misoratena ho victime foana ary misoratena hoe tsy tian'olona foana, nefa ny teny izay navoaka ny vavany tamin'izany fotoana izany no mamatotra azy ankehitriny. Ny teny Anosy kosa dia manao point de repos eo Anosy ankaiky ny fidy ampitana azy zera ireo zany Y manohana ireo mpianatra izay manao fihetsikehtsehana araka ireto hitantsika amin'ny sara reto moa dia rano sy ny sisa no entiny izy ireo mba ho fanahanana ireo mpianatra izay manao fihetsikehtsehana eny Antoerana. Mbola fihetsikehtsehana hatrany teny amin'iny tapany avakatry ny nosiny Madagasikara iny tsy aiza moa izany fa antsiranana vaky ny barazy tokony tamin'ny 12 ora sy 40 minitra ary mitohy ny tolona ho antanindrazana hetsika miala rajoelona no hetsika izay ataony izy ireo. Hiresaka mikasika an'ity ministra anankiray ity moa isika. Rehefa miresaka mikasika an'ity ministra ity moa dia mitamberina foana ilay fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe ny soa atao levenam-bola ary ny ratsy atao dia loza miantona. Ity ministra ity dia tsy mba nananan'olona alahelo ary na dia mafana azy ny toe-draharaha dia maro ny mankasitraka azy ary maro raha teo ireo milaza ny hoe na dia mbola averina eo aza ity olona anankiray ity dia tsy anananay olana mihitsy hoy ireo olona izay mpaneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra antserasera. Ny fanambarana izay nambarany ity ministra ity tao anatin'ny pejiny moa dia ny hoe what comes next. Na ministra na tsia dia mijanona ho mpanompo vahoaka hatrany toy izay efa natao fonim-bola mpitarika tao amin'ny firaisamonim-pirenena ary mandraka ankehitriny dia mpampianatra pikaroka momba ny tontolo an-dranomasina sy ny toe-karena manga ary ny asa antselika aty Afrika ny tenako hoy izy. Izay masoa ataon-janahary hoy hafatra izay nambarany ity ministra ity manoloana ny zavamisy eto amin'ny firenena. Fa ireto sary hitansika ireto kosa dia sariny ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny anterimeram-pirenena manoloana ny nofo mangatsika ny solombavam-bahoaka Rabenirina Zanjaki rehefa avy natao veloma farany teny amin'ny fiangonana mahalavo olona Andoharany fotsy. Io moa dia tsy anavahana ny antoko politika ary tsy anavahana ihany koa ny fahasamihafana fa rehefa anatin'ny fahoriana toy izao dia tsapa tokoa fa ny malagasy dia tsy miady amampaty ary izay raha teo ny tena soatoavina malagasy izay tsara indrindra mbola tsy hita izay naharatsy azy. Araka ny fanambarana izay nambarany sy teny Raniana Zoloniaiko na filoha lehibe ny mpanohitra moa dia tena banga ray aman-dreny izy ary banga olomanga satria azo lazaina fa anisan'ny olona izay tena ankaiky azy ity solombavam-bahoaka izay nodimandry ity. Tantely amambahana tokoa ny fiainana ary mangidy ny rora amin'izao fotoan-tsakotra izao izay ato anatin'ity saina ity moa dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana indrindra ireo rehetra izay ankaiky azy aingany ho andry ampiadanana ity solombavam-bahoaka ity ka hipetraka manintsinintsy eo ankavanany ray. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita nahenao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iatin'ny sesisesy zay fa tsala veneny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.